arabaina ary ilaina soavana ny tompo ombanao. Fiarabana ny anjely izany arabaina koa ianao natratra ty andro lehibe androany ty andro ankalazantsika ahatserovantsika androany andro tahak'izao nandreseny Jesosy ny fahafatesana nitsangana Jesosy tamin'ny maty hompandresy mandrakizay zany arabainanao koa satria mpianatry ny tompoko tsika tonga eto androany nandresy zao tontolo zao koa ianao ary zany ny arabainanao manokana dia manokana tonga tafavory eto amin'ity fiangonana masina ity fa hompandresy tahaka azy koa tsika rehetra manomboka amin'ity andro androany ity andehantsika nome voninahitra an' Jesosy Kristy lay tiatsika lay tsy miova maly an'io ary mandrakizay mbola ho tianao mandrakizay andehantsika nome voninahitra azy voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen. Dia mbola ho ampitomboina ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ifantoka be dia be amin'izany nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty zany tsika rehetra atsiaro zany isika rehetra na dia efa nandalana fijaliana azy nandritra ny herinandro androany nandresy zany fahafatesana zany tompontsika dia atsiaro zany tsika amin'ny fotoana tontolo no andro andehantsika arideran'Andriamanitra ifaly araka amin'i Jesosy andeha ho jerentsika ny Zefania toko 7 Zefania toko 7 iderahantsika an'Andriamanitra pejy 720 Zefania toko 7 ny andininy fa 4:10 ka hatramin'ny fa 7:10 tena ifalitsika miaraka amin'i Jesosy ary efa vita zay ny hira 2:70 ao amin'ny Fiangonana FPVM tafatsangana tokoa Jesosy Kristy tompo maty nefa velona mirary olona ataovy amin'ny fono rehetra zany Zefania toko 7 ny andininy fa 4:10 ka hatramin'ny fa 7:10 pejy 720 rehefa hita dia ovakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy mihobiry izy io na zanaka vavy manaova fifaliana ry Israely mifalisy miravoravo amin'ny fono rehetra ry Jerosalema zanaka vavy Jehova efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao Jehova mpanjaka ny Israely ny ao aminao tsy ahita loza intsony ianao
amin'izany andro izany dia holazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miraviravin-tanana ry ziona, Jehova Andriamanitra nao aminao, mahery izy ka hamonjy, hiraviravanao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifahalenao amin'ny fiompiana izy. Amen. 2:7 iderahantsika n'Andriamanitra amin'izany fandresena omeny tompo antsika koa androany. Ataontsika daholo ny andininy rehetra iarahantsika amin'ny tehaka izany, iderahantsika hifaly araka amin'ny Jesosy tsika amin'ny ora tahaka izao. Ataovy mafy ny tehaka koa fa manana an' Jesosy tsika tandresa. Afatsangana toko, Alleluia, Jesu Kristi tukusu, Alleluia, matine faveluna, Alleluia, mirari uluna, Alleluia, 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 vavaka isika, voninahitra ny eo anao a ry Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina, le Andriamanitra tianay, le Andriamanitra mahery be voninahitra andoalia lohalika rehetra, iankofany zava-mananaina rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Voninahitra ny eo anao Jesosy malala,
lay zokinay malala anay, tianay, tsy mahafoy anay. Nanolotra ny tenanao hamonjy anay. Nandatsaka ny ranao teo ambony hazo fijaliana mba hamonjenao anay aty amin'ny zao tontolo zao. Eo amin'ny tanany fahavalo. Deranao zay ankehitriny. Faly zay satria nandresiny zany fahafatesany zany ianao. Na dia zany ary nefipetsiny sy devoly hamonanao hatravo faratry. Fa nasehonao fa mandresy ianao. Mahery ianao. Saotra Tompo. Saotranao Jesosy Kristy zokinay malala anay. Tahinao anay nandritra ny fotoana rehetrarehetra. Rotaona tahaka izao zay Jesosy. Nidy aman-trano tahaka ny mpianatra. Tsy afaka akory nandeha tany amin'ny tempolinao masina. Deranao tahaka izao. Androany deranao eto zay. Novelominao. Velona trapa mijena. Nomenao hery tanjaka fahasalamana. Afaka mideranao, miona aminao. Eto amin'izao toerana masina izao. Fitiavanao zany. Famindram-ponao tsy nitsoahanao. Mandrakizay. Araka ny teninao za rehefa ty dia tianao hatramin'ny farany. Zany natongavana eto noho ny fitiavanao Jesosy. Famindram-pomenao anay. Zany niderana eto aran-kehitriny Jesosy. Manaja anao zay. Manome voninahitra anao zay. Miara-paly amin'ny mpianatra ao zay amin'ny ora tahaka izao. Mahatsiaro zany fifalian'ny mpianatra rehefa niseho taminy ianao. Mitsinjaka ny deranao. Zay koa eto mideranao Jesosy. Eto amin'ity Fiangonana FPVM ity. Manaja anao. Manome voninahitra anao. Te hitsinjaka hanome voninahitra anao. Tsy mba mahay fomba ny any an-tany zay Jesosy. Talakotrokotroka tahaka ny varatra mienkohaka andro manala, manoroka ny tongotra masina. Tsy mba mahay an'izany zay. Fomba tsotsotra tahaka izao ny mpavita anay. Mijoro tahaka izao ny mpavita anay. Raisy Tompo. Ny fiderana omenao anay any. Fa vokatra ny fona rehetra kosa manao hoe. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka isika rehetra. Andresantsika ny afatry ny Paska omen'ny Tompo antsika androany. Andeha ataontsika ny hira eniny amby 70 ao firan'ny FPVM ihany. Andinin'ny fahateno dia andre ny afatry ny Tompo omeny antsika rehetra amin'ity andro androan'ity. Enina amby 70 ny andinin'ny fahatelo. Rafo aho. Izy no santatra. Za koa ifo mba ho sambatra. Ny fandresen'i Jesosy lovako tokoa. Ny anarany tsy toa hanangana ako. Hanao ny dera. Hanao ny fandresena ry zanak'indray. Ry mpanjakana. Ny andinin'ny fahatelo dia andre ny sitrapon'Andriamanitra, andre ny afatry ny tompontsika amin'izao andro Paska 2024 zao. Say
afatry ny tompo omeny atsika izany. Jesosy tonga ny fotoana ampaherezana ho anay. Andro lehibe Jesosy nandresenao anatin'ny fahafatesana azy. Mitenena ary aminay androany tahaka nataonao tamin'ny mpianatra ao fahiny, mba misy eo aminay eto koa ianao androany. Fa namasinao any aro-tsay kasika ny fonay rehetra, tonga avy eto nilako ianao tompo. Ianao ny teny, ianao ny ampahery anay. Dia atotranao ny dera ny anja amin'ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Petraka isika rehetra. Ny afatry ny tompo dia filazantsarany Jaona toko 20. Filazantsarany Jaona toko 20 ovakiko dia manaraka isika rehetra fa fantatritsika daholo zany tantara zany fa ovakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Filazantsarany Jaona toko 20 rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manaraka ianareo. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina kany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaesitra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray nakany amin'ny fasana ary niara-niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka niotra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary no niondrika nitsirika izy dia nahita ny lampapaty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lampapaty nipetraka teo ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lampapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana ary nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa ny tafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny anankiray teo andoha tamin'ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatra izay nametrahana azy. Rehefa laza zany izy dia nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza mitadiavinao? Natao no mpiandry sahy izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametranao azy ary zao dia haka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny Hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatra. Hoy Jesosy taminy, aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalahyko. Ka lazao aminy hoe miakara ho any amin'ny raiko, miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho, sady zany tendry zany no lazainy taminy. Ary rehefa riva ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'ny angonan'ny mpianatra no ny fahatahorany an'i Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza zany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany vony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka nanyrahany ray ihany ho anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanamasina na elokiza navelanareo dia voavely zany. Ary naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havako malala, nomeny tompo manokana ho antsika androany zany teny zany. Nangorana
magoraka mihitsy no fo jesosy eo inona no ambara raha vehivavy nahoana ianao no mitomany iza ny tadiavinao afatry ny tompo manokana ho asy ianao zao raha vehivavy nahoana ianao no mitomany le anjely koa rehefa nahitany Maria dia niteny hoe raha vehivavy nahoana ianao no mitomany voalohany afatry ny tompo Maria Magdalena nahita sehoany Jesosy voalohany raha niazakazaka raha Petera sy ny mpianatra tsy nahita fa Maria Magdalena no sehoany Jesosy voalohany lay tiany Jesosy tena tiany Jesosy angeo Maria io niankohaka nanoroka ny tompo masina Jesosy sika vehivavy soratsika vehivavy fa tsika vehivavy no sehoany Jesosy voalohany ataovy zava-dehibe amintsika zany zay matseny Jesosy zany angamba zany Jesosy matoka ny vehivavy be dia be no mivavaka fa ny vehivavy no sehoany Jesosy voalohany misorany Jesosy ndao tsika tehaka amin'ny Jesosy aloha tsika vehivavy afatry nomeny tompo antsika aloha androany antsika vehivavy voalohany tiavy Jesosy tiavany Jesosy fa miseho amintsika isan'andro ary nampahery raha vehivavy nahoana ianao no mitomany sambaritsika sehoany Jesosy voalohany faharoa ny mpianatra ny tompo nidy amatrano very tena nandinika mihitsy Jesosy tsy te ho toeran'ny mpianatra fa le nantenaina le tena nitokina maty very hevitra tena ao anatin'ny fahamaizina confiné zany eny ny mpianatra nidy amatrano confinement taony mpianatra nenjehany efa nietretra mpianatra dia matiny sy nediona sy ny farisetsika fa ile nitokitsika iny maty tsisy tsony inona tsony amintsika very hevitra fahadisom-panatenana tanteraka fa dia nahoana maty tsisy ninina ao anatin'ny fahamaizinana tanteraka ny mpianatra ny tompo tsy afaka mivoaka an-trano nidy amatrano rehefa mamaky amin'ny teny frantsay tsika fa vakio kely nge dia hitanao mihitsy hoe fermé ny varavarana mihidy amatrano mpianatra tsy samy voaka masoandro le mpianatra nahita ny fahazavana rehetrarehetra niaraka nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy very hevitra nahita ny fanasana Jesosy ny boka nampahirana tan Jesosy ny jamba ny orona nangana ny malemy very hevitra tanteraka le Jesosy tsy hita zay misy azy maty ary ny Petera ary ny farany Jesosy nde hiverina anjoro zany hiverina narato ry Petera dia lasa koa ny mpianatra hoe zahay koa andeha hiaraka aminao zany ny fahadisom-panantenana isika koa amin'izao fotoana izao ina ny fahamaizinana ao anatin'ny fiainanao ohatra ny mpianatra ve mafy no ny mpianatra ve ny afatry ny Paska ho antsika raha vehivavy nahoana ianao ny mitomany iza ny tadiavinao ohatra ny misento rehefa mandika n'io tenin'Andriamanitra io nanomana tosa hoe ohatra misento ianao Jesosy hoe tsy fantatranga ny herin'Andriamanitra nasehoko taminao nandritra izay fotoana ny rahantsika izay tsy fantatrao very mpianatra fa mahay zavatra rehetra ary rehefa nampafantatra Jesosy tamin'ny mpianatra ngefa tsy maintsy ho fanta izy ary tsy maintsy hitsangany fa tsy fantatra ny mpianatra zany
tsy tsarony tsony zany rehefa tao anatin'ny olana goavana tao anatin'ny problème zany koa tsika kehitry satsy zany aiza ny atao vidim-piainana lava aiza tsy nipetrahana fa iny mpianatra iny tao anatin'ny maizina ny seho Jesosy tonga teo voan'ny mpianatra Jesosy tao anatin'ny varavtrano mihidy namaky tsara misy boky anankiray ny vakiana dia misy an'ilay tantara hoe nihidy tao anaty trano ny mpianatra dia efa nisokatra dia nanazava ilay boky fanazavana tenin'Andriamanitra dia zao tsy hoe Jesosy ozy nanokatra ny fasana fa sokafa ny anjelo io fasana io mba hitsirihan'ny mpianatra fa Jesosy dia nivoaka fotsiny tao zany hoe le trano rehefa ahoana moa ny fasana vato tsy zany vato manodidina fa Jesosy tsy nasakana an Jesosy zany fa tonga Jesosy nyseho noho ny heriny sy noho ny fahefany asehony Jesosy atsika androany niavatra ny Paska androany Jesosy mahagaga mahay ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona mamaky ny fasana miseho amin'ny fiainanao androany mandresy olana io ka ilazany amin'ny mpianatra hoe fiadanana ho anareo fiadanana omeny atsika omeny ny mpianatra omeny ianao koa androany raha mino ianao ary zany mahatonga azy teny hoe raha vehivavy ny anjely nahoana no mitomany ianao raha vehivavy o Jesosy tamin'ny Maria Magdalena nahoana no mitomany iza ny tadiavinao androany ry havana amin'izao andro Paska zao aza mitomany tsony fa Jesosy maherinao aminao mandresy io fahavalonao io mandresy io olanao io mamany olanao io ny olan'ny mpianatra tao anatin'ny fahamaizina resiny Jesosy ny sehona andresiny mpianatra faliny ianao koa androany fifaliana amin'izay nataova amin'ny fiainanao manomboka amin'ity andro androany atao fiadanana amin'izay inona ny olanao nahoana no mitomany nga tsy manana an Jesosy ianao iza mitadiavana aza mitady olona fa Jesosy tadiavana le mitondra fiadanana mamany io problème atsika ninina zay nanisehony Jesosy mihitsy ny hoe za ange nandresy paravara mpianatra ange mihidy tsy hoe nandondony Jesosy tsy hoe voainy varavarana tsy hoe nivakina ny vara fa tonga Jesosy no ny heriny no ny fahefa ny herin'Andriamanitra koa anao androany rabino ianao ina ny problème anao aretina ve anasitrany Jesosy rabino ianao androany efa sy ny dokotera mivoaka fotsiny ave anao any amin'ny hôpitaly any ny havanao ny zanakao ny vadinao Jesosy miseho aminao androany rabino ianao le tsy hain'olombelona tsy hitany sainy eritreretina ataony Jesosy ho anao zany rabino ianao zay ny afatry ny Paska tiany Jesosy atao androany sahia amin'izay miteny androany andao omentsika ny salamo toko fahenina salamo azafady salamo fahenina sahia miteny amin'ny fahavalo manomboka androany zay reverinao fa tsy hoe fahavalo kory tsy hoe olona fa ny fahavalo ny devolony manaova mihitsy defi salamo fahenina omeny Jesosy atsika androany ampahirezina anao mihitsy sahia miteny amin'ny fahavalonao io olanao io tenena mihitsy androany hoe salamo fahenina manomboka amin'ny andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy miala amitra anareo mpanao ratsy rehetra fa Jehovah efa nandre ny feon'ny fitomaniko Jehovah efa nandre ny fankatahako Jehovah andray ny fivavahako omenatra sy angovotra indrindra ny fahavaloko rehetra iodina izy ka omenatra tampoka zany ange nataon'i Jesosy ho anao nahoana no mitomany iza mitadiavinao aza mitady olona Jesosy tadiavina afatra ny Paska androany efa niodina ny fahavalo jereo le zay efa ny teo jereo le zay efa ny vakina teo iravoravo amin'izay fa manana an Jesosy mifalitaka ny mpianatra manomboka androany aza mitanondrika amin'ny olana io fa Jesosy efa nandresy an'io ry havako
efa nandresiny fahavalonao, nandresiny aretina rehetra, nandresiny olana rehetra, miakatra vidim-piainana, lafo daholo izay vidiana rehetra, todia amin'Andriamanitra ianao. Ain'Andriamanitra ny manome anao tompoko. Ain'Andriamanitra mandamina ny fiainanao, hainy zany. Ny mpianatra tao anatin'ny fahamaizinana, na andresy, ny faliny bita, ianao koa androany, mifaly paska fifaliana. Ary izy ny teny hoe ny fiadanako nomeko anareo. Jesosy angeka voateraka. Andriamanitra efa nanao fanekena tamin'i Jesosy voateraka hoe fiadanana ho an'ny olona ankasitrahana ety ambonin'ny tany. Mbola fiadanana koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, fiadanako nomeko anareo ho atsika rehetra zany izay mino. Mifalia amin'izay, aza mitanondrika tsony manomboka androany, aza mitomany tsony, fa na dia mitomany anao toa hoe efa reny Jesosy ny fitomaniko hoe andositra tampoka, iodina ny fahavaloko, io aretinao io. Zao fijoroana vavolombelona tena mariny tantara tany akory tany, mety efa nilazaiko teto zany efa ela angambany. Satria natoky an' Jesosy le tovavy sampana anankiray ao anatin'ny fiangonana tamin'izany andro komunista, tena mbola nalaza be zany tany akory tany, fiangonana kely efitsika ohatra le atsika ny ambanivohitra reny, nanetsika ny kristianina tamin'izany fanjakana. Tonga dia niditra tao anaty marina zany tantara zany, fa tsy hoe tantara akory, fa tena ny ainany zany, ny ainan'ny olona zany. Niditra tamin'ilay fiangonana kely any ambanivohitra, mivoaka kely ny tanàna, misy mihira, tonga dia nandona, voaina ny varavarana, miaramila be dia be. Rehefa nivoaina ny varavarana, izany tonga dia nitsahatra ny fanompivavahana nataon'ilay mpitandrina. Iza ny vavahanareo? Jesosy Kristy avy any Nazareta. Todika le miaramila, nahitany sarin'i Jesosy, le amin'ny hazo fijaliana. Ampidino, ampidinina, nampidinina le sary sy le hazo fijaliana. Zao manomboka zao, tsisy mivavaka zany Jesosy zany, fa zay mitsangana daholo nareo rehetrarehetra, mpiangona kely tsangana daholo, zay manitsaka an'io dia mandroran'io sary io dia tsy vononay. Miaramila hafa ny atao anatin'ny fiangonana, misy miaramila hafa efa miandry ary atokotany ery, tifirina androany. Zay sa manitsaka an'io, zay manitsaka an'io rehetra dia tsy tifirina, fa zay tsy manitsaka kosa zay no tifirina. Misesy tsirairay isaky ny W mandeha ny dekona aloha voalohany, sampana amin'izay, satria sampana ao anatina efa amina tenue ohatra antsika izao, mandalo tsirairay, mandeha aloha ny dekona, mandeha amin'izay ny sampana, nandalo ny dekona, nandrora. Nandalo ny dekona anankiray, sady mierikerika, sady mikipy maso, mandrora. Oka, hozy izy le miaramila, le mibaiko. Anjaran'ny sampana zao, tovavy, satria matetika, zany ohatra n'itsika izao mihitsy, tovavy anankiray, nandalo amin'izay, milahatra amin'izay ny sampana. Tovavy nandalo teo, tsy mba nandrora ny sarin'i Jesosy, tsy nandrora. Lasa ianao mandeha ary, telo zany zao ny amivelany eo nandalo ny anankiray koa, nandrora le sampana anankiray taoriana le tovavy ray teo ampovoany zany tsy nandrora. Oka, poka ny basy voalohany, tena nitifitra, poka ny basy fahandroany, poka ny basy fahatelony, nioraka ny tao am-piangonana, nitomany, izariny maty amin'izy efatra, telotsina ny basy ny poka, stominy avy any le tovavy tsy nandrora. Zao no teny lehibe le miaramila, olona ohatr'izao ny ilainay, olona mijoro
mijoro ny maizy mijoro ny foto-kevitra ihany olo oatra zao ny ilainay fa tsy olona mora taritina oatra ny reto sa dia le olona telo nandrora no notifiry fa le tovavy tsy nitifiry ry havako nahoana any ny tanjonsika nahoana no tsy nandrora le tovavy satria fatany fa manana an Jesosy mahery azo nareo manana an Jesosy izy le Jesosy mahay zavatra rehetra ne miaro azy zay le finoany zay zany koa ny angatahan Jesosy mitsika amin'izao vanim-potoana zao manana an Jesosy no ao aminao izy ny zefany za no ao aminao za le tianao hosondrina ny fitiavana izy hosondrina ny fitiavanao Jesosy fitiavan Jesosy nge ao amintsika tianao Jesosy inona nahoana no mitomany anao nahoana iza no tadiavinao za tadiavina te hiteny zany anke Jesosy za tadiavina ry oloko za tadiavina ry kristianina malala ry FPVM malala za Jesosy tadiavina le tianao le sondrina fitiavako sondrina fitiavako tsy miova omaly senio mandraka zay za ty rehefa ty dia tianao hatramin'ny farany zany fitiavan Jesosy zany tazomy inona ny problemanao mety enjehan'ny fiarahamonina ianao mety enjehan'ny problemanao mety enjehan'ny mpiaravavaka ianao mety manana zavatra maromaro be ianao misahi androany no miteny hoe Jesosy le tianao ato amiko tazomy zany manomboka androany ary rehefa tonga zay ny mpianatra rehefa nandresy faly ny mpianatra le nitomany tao le nidy aman-trano confiné tao anaty trano tao nisy mahazava tondra fahazavanao amin'ny fiainanao Jesosy tadidio zay raha mbola misy maizimaizina aminao aza manonteny hoe ao Jesosy fa mbola tsy ao Jesosy ny fahamaizinana asany devoly zany fa androany Jesosy hitondra fahazavana amin'ny fiainantsika rehetrarehetra hitondra fahazavana anatin'ny sainao ny fonao ny fanahinao miasa mahery Jesosy atao anaty koa mba mitomoera ato angatao zany fomeny Jesosy atsika androany mbola mamerina aminao Jesosy hoe nahoana ianao ny mitomany aza mitomany tsao aza kivy aza miodrika sahi miteny amin'izay anatrehan'ny fahavalo fa Jesosy le tianao atao amiko tsisy mandresy zany ny fasana aza resiny Jesosy zany ny vahany tonga fotsiny eo amin'ny mpianatra Jesosy miseho aminao koa Jesosy raha mino ianao tahaka le tovavy androany mba manana vision amin'izay tsy ny mpanao politika ihany manana vision tsika kristiana tokony hanana vision lavitra inona ny vision atsika inona ny tanjonsika andovan'ny fiainana mandrakizay zany anke nitetiky ny devoly tsy andovanao ny fiainana mandrakizay io fa ho variana efa rehefa varianao reo nga reo mahavavaka antsony toero ny devoly dia andosanao izy toero zany tsy ry satana tsy ataovy an'izay mihitsy tsy maintsy mivavaka amin'ny tompoko le tompoko sy Andriamanitra le mpamonjy tia io tsy miovy io manova défi mihitsy ambarao zao tontolo zao mihitsy fa manana an Jesosy ianao anaiza misy ianao mijoro any ampiasana any mijoro ianao fa manana an Jesosy any amin'ny toerana fiarahamonina misy ianao mijoro fa manana an Jesosy ataovy tahaka ny mpianatra ary ny mpianatra rehefa tonga teo rehefa tonga ny fotoana sehoany Jesosy teo ny mpianatra fa nahery am'izay jerevy ny fitoriana filanzantsara nataon'ry Paoly tsy natao ohatra tsonona tamin'ny fahafatesana azy samy teny mihitsiny fa Jesosy no Andriamanitra Jesosy no mpamonjy io Jesosy no mbonareo tamin'ny azo fijaliana io mahery io samy za milaza koa amin'izany zany mahatonga azy naniraka ny mpianatra any amin'ny Matthieu 7:20 mandehana mitory filazantsara rehefa nandray an Jesosy ianao mba mandehana koa mitory filazantsara zany ange tsy voatery hoe hitory anao kanjona pastera sy mpiandro foana fa asehoy mihitsy ny finoanao any ampiasana fa tsy ianao ndray nilaza hoe ay tena mafy ny fiaina tena mafy mihitsy ianao nefa mpiandro ianao nefa mpanompon'Andriamanitra tena krizy ahoana ianao no mahakrizy ny fiaina manana an Jesosy mahery ianao mahay mamany olana anao io ry havako afatry ny Paska androany nahoana no mitomany ianao iza ny tadiavinao fiadanako ny tompo ho anareo omeko anareo zany tsy impiry izy raha vakinao io impiry izy ny teny hoe fiadanako no meko anareo tsy mba mitsoka ny fitiavan Jesosy
isika ny miovaova tsika ny miodikodina za rehefa mivavaka toy za Jesosy eo mpanompo tsy mahasoa tokoa malemy miovaova isan'andro isan'andro miovaova isan'andro zay Jesosy fandroany tianao Jesosy maherinao aminao ndao vakitsika ngele Zefania teo ampiorina finotsika mihitsy amin'ny Jesosy Zefania ndao jerentsika averitsika kely ny anjininy vitsivitsy ao amin'ny Zefania eo zao ny teniny amin'ny anjiny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy Jehovah-Andriamanitra anao aminao mahery izy ka hamonjy tazomo zany Jehovah no aminao Jehovah-Andriamanitra Jesosy Kristy ao aminao mahery izy ka hamonjy mahery Jesosy io inona ny problème mahery io mandresy ny problème anao mahery io iravoravo anao amin'ny fifaliana izy tiany ene ianao faly izy manana anao matoki azy hosondrina amin'ny fitiavana izy de rehefa majuscule le izy Jesosy io tianao Jesosy mahery ao aminao mahereza ry hafa koa manana vision amin'izay sahi niafatry ny tompo anao sahi milaza amin'izay fa manana any Jesosy fa inina olanao ozy izy hoe fa reko ny fitomaninao reny Jesosy zany tsy mare pastera tsy mare mpiandry miazakazaka tsika mitady any amin'ny mpiandry eo avy za tena fa izany mihitsy inona foana dadiavanao amin'ny pastera inona foana diavanao mpiandry andana jajo iny fa rehefa nitady an Jesosy nandohalitra rehefa tena nitady azy tamin'ny fo rehetra tonga izy namany olana ry havako ianao koa androany matoky an Jesosy mahery izy ka hamonjy anao resiny daholo ny zavatra manjoa amin'ny fiainantsika rehetra mino zany ianao androany voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery any amen. Antotsika tsangana hivavaka tena hitodika amin'Andriamanitra aorendray ny finoanao manomboka androany tonga dia hivavaka tsika tena mitodio amin'izay miazo fijalian Jesosy jerena ao anatin'ny fonao apetrao aminy daholy ny olanao rehetra fa tianao Jesosy vavaka tsika Jesosy eo misaotra Jesosy misaotra amin'ny hafatra omenao androany fantatrao tokoa mantsy Jesosy ny olana rehetra problème rehetra mianjady amin'ny olona rehetra mianjady amin'ny mpanomponao rehetra ety amin'ity zao tontolo zao ity ranomaso isan'andro zany aneny akamaroan'ny mpanomponao rehetra ao ny olana ao an-tokantrano vady maditra dia miazakazaka izay mitady olona zanaka maditra misy anange Jesosy zanaka mamony ray aman-dreny vady tsy mampidi-bola tsy misy asa amin'izao vanim-potoana izao mangataka etseroa tsy manana ny koanina tsy misy trano hipetrahana tsy manan-kitafy lozany fiarahamonina tsy tian'ny olona intsony enjehana etseroa na ny tsara na ny ratsy enjehana voaentsika foana zany mahazo anay rehetra Jesosy amin'izao vanim-potoana izao misaotra Jesosy fa tianao tahaka ny mpianatrao zahay zany averinao aminay ampahafantarinao anay androany na hoana no mitomany ianao iza ny tadiavinao za tadiavina zay ny tianao ambara androany za tadiavina ianao Jesosy mahery tadiavina Jesosy eo misaotra anao zay nahitanao zay androany teto
iseho taminay teto ianao, iseho amin'ny fiainanay foana ianao Jesosy a. Zany mangatanay miseho foana amin'ny fiainanay isan'andro. Na ovinanao vily izay rehetra ny manomboka androany, mitady ianao, mivavaka aminao, tongava Jesosy a, tongava. Fa ianao nefa nytenaka naiza misy anareo hitako daholo zany, na manao ny ranomasina ho fandriko azy any ianao, na mandosa naiza hitanao zany Jesosy eo, seho aminay tsirairay avy ianao manomboka androany. Raha niza novinao izay mandohalika mibebaka aminao, tena mibebaka aminao, tongava Jesosy a, vao ny olana rehetra nataonao mpianatra ao zany. Alahady tahaka izao, mba zany koa isehoanao aminay isan'andro, tsy alahady fotsiny fa amin'ny fotoana izay antsoina ny anaranao a, ianao ny amany olana rehetra. Mino izay Tompo, satria tianay ianao. Saotra Tompo, ampitomboy ny finoanay, atanjao areo finoanay rehetra androany, atanjao Jesosy a, ary mangataka aminao zahay, le vono ny fahavalo manelingelina ao anatin'ny sainay ao, dia vono mitady ampiena ny finoanay. Tongava Tompo, tongava anatinay, amboary zay Jesosy manomboka androany a, amboary mihitsy zay, amboary ny sainay, volavolay mihitsy zay androany, tefeo mihitsy zay androany, olonao tanteraka, ho mpanomponao tanteraka Jesosy a. Ka sa ilaza Tompo fa Jehovah Andriamanitra ny mpamonjy anay, Jehovah Tompo Jesosy Kristy ny Tompo sy mpamonjy anay. Saotra Jesosy, saotra Tompo, fa nanao masina Tompo ny angatahako, mba harotsay ao anatinay tsirairay avy koa, tahaka nomenao mpianatra hoe ny fiadanako nomeko anareo, ary ny fanahinao na nisy fanahy masina tao anatin'ny mpianatra ao ianao, mba zany koa harotsay ao anatinay tsirairay avy, le fofinainao avy any amin'ny fanahinao masina ampiteona tao anatinay ka andehananay koa manomboka androany, hitory zany filazantsaranao zany. Zany ankery filazantsaranao e Jesosy, mahery mamonjy ny olona rehetra, tia ny olona rehetra. Saotra Jesosy, terizo zay, tazony zay manomboka androany, fa ianao ny batery sy vatolampy fiarovana mafo anay, ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainanay, aza mandaona mahasaraka anay. Saotra Jesosy, misaotra Tompo, faly zay Jesosy, niona taminao androany, ary zany anakambanany amin'ny fifaliana miaraka amin'ny Davida mpanao salamo manao hoe, sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay nijalana napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra manendanitra, nipetraka tovan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any eviny tsara velona sy maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombolona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ndao ary anao voady amin'i Jesosy tsika 700 hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara mitepo tena iray ary manomboka androany, aoka ny saingo sy ny sainao iray safidy mandrakizay, mba hataovy zany ho reny Jesosy zany androany, raha vonona ianao a iseho amin'ny fiainanao mandrakizay Jesosy. Ny andiny fahatelo a 700. Mantra Jesus.
manana anao atianako. Sotra Jesosy, sotra voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahitra tany rehetra. Amen. Tehaka mafy an'i Jesosy. Petraka isika mahereza amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mbola ampitomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika arapaina samy nahatratra ny Paska 2024 ary ianao izay tonga teto dia nitsenainy Jesosy tamin'izany teny mamy zany ny arahabanao izy miteny hoe finaritra. Dia reto indray ny nahatratra ny tsingeritaona tamin'ity herinandro ny Paska ity Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny avy. Andriambololona Minsoa Tantely 20 taona tamin'ny 16 avril Rabenary Hamefy ezaky ny aina tamin'ny 11 avril mangataka ny hira 1700. Ralanto ny aina Maolosoa Dorothée 20 avril. Andriamampiadana Grâce 3 taona tamin'ny 6 marsa sy Andriambovonjy Tsanta eritaona tamin'ny 16 avril mangataka fahasalamana. Randriamifidy Roger tamin'ny 11 avril. Randriamifidy Tiavina tamin'ny 17 avril. Razafindray be Lantoniaina tamin'ny 17 avril. Ramana Tseheny Nicole Patricia tamin'ny 15 avril. Nampoina Raminay Naïm tamin'ny 13 avril mangataka vavaka. Rabetokotany Aina Lucas any Frantsa tamin'ny 13 avril. Ravelondrina Isabelle Claudine tamin'ny 16 avril. Randriana Solo Arsoa 20 taona tamin'ny 16 avril. Rakotony Rabenja Vonitsofara tamin'ny 15 avril. Randrian'Orso Tojo Fifaliana tamin'ny 14 avril. Randrianarivo Andriany Aina Christian tamin'ny 11 avril. Ramamody Solalaina tamin'ny 12 avril. Rakoto Arso Ertina Charles tamin'ny 10 avril. Fultona tamin'ny 14 avril. Razaka Niaina Fenoasina tamin'ny 12 avril. Rasoary Manana Zoly Hollande 40 taona tamin'ny 17 avril. Rakotondrajaona Sedra Fitiavana tamin'ny 16 avril. Ratia Herson Tsilavina Parfait sy Rasoanambinina Armalala Sebani 10 taona mariage. Andriamirija Liva Arlala Herzo tamin'ny 5 avril. Ramarson Arenamamy 13 taona. Ramarson Fitahina Maminy Aina 12 taona. Ratolo Janahary Rija Arliva 1 taona mpandray. Rakotony ny aina lahatra ny aina 1 taona mpandray. Dia miara abanareo zany dia mifanena tamin'i Jesosy nareo androany dia ozy izy hoe finaritra
fa ny kadô tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra dia izay voarakitra ao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany toko fa 4:7 Jeremia toko fa 4:7 ka ny andininy fa 7:20 ataontsika rehefa avy eo ny hira 7:9 ny andininy voalohany ihany fa izay no hira nangatahany mpanompon'Andriamanitra. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, ary aza mivadi-pory Israely. Fa indro vonjeko avy any amin'ny lavitra ianao, ary ny taranakao avy any amin'ny tany nahababo azy. Dia hiverina Jakoba ka hiadana eny andro fahizay izy ka tsy hisy anaitaitra azy. Amen. Ny hira 7:9 ny andininy voalohany ihany. Misaotra anao zay Jesosy fa raha vao nahita anay ianao dia niteny taminay hoe finaritra ianareo ripino eto amin'ny Fiangonana FPVM. Dia miara-abanao koa zay Jesosy fa nandresy ny fahafatesana ianao, ary dia miara-paly etontsika ankehitriny. Ravoravo izahay midera sy manome voninahitra ary mankalaza anao, dia miara-paly amin'reto vahoakanao izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahana, tsingeritaona mariazy, tsingeritaona tamin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia miara-paly amin'ireo zay ary ianao Jesosy ny efa nanonona fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, aza mivadi-pory Israely. Fa indro hovonjeko any amin'ny tany lavitra ianao. Misaotra makasitraka fa ho anareo rehetrarehetra ireo zany ny teninao. Fa ho anay izay manatrika eto kosa dia mba mandray anjarany amin'izany izahay fa tsy hafoina saraka anay ianao ary dia ho mandrakizay mifanompoana ianao ary ho mpanomponao mandrakizay manomboka androany ka mandra-piavin'ny fahafatesanay.